Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Toi, ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spécial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Inspecteurs généraux de l'État telo no nampanantsona teny avoloha androandry araky ny loharanom-baovao mangataka fanazavana momba ny valin'ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo tany amin'ny faritra Automatsiatra ny Antony. Lalàna maro miankina amin'ny fiainan'ny vahoaka mivantana no tokony dinihana eny amin'ny anteny meram-pirenena fa tsy lalàna tandrametraka. Tsy ny tombotsoan'ny mpitondra na ny olon-tokana no tokony atao laharam-pahamehana. Tsy ampy ifamezivezen'ny fiara sy ny olona intsony ny lalana eto an-drenivohitra. Io rafitinina ny hevitra azo hamezana ny valitenin'ny mponina eto an-drenivohitra. Mirongatra andro aman'alina ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra sy any amin'ny faritra. Saika isan'andro no andrenesana tranga tsy fahitan-jaza sy olona. Olona 20 no voasambotry ny zandary ao amin'ny kompania Boeny voaroroy tamin'ny nahafatesana ireo zadarotany toerana. Vaovao iraisam-pirenena kosa telo herinandro tateo aorian'ny fanonganam-panjakana izay nandamoaka tany Turkia. Naneho ny herin'ny filoha Erdogan tany toerana omaly. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu me fais une cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle
fournitures scolaires te donnent plus de sensations et te motivent à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Oreto ity misy vaovao savony spécial ainga-piasa no sady mora mandroatra tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly lamba madio ny tanana mandina fangaza ihany mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial jereo angiza ato izy aza miandry mintsony takio eny amin'ny varotra mahazatra anao savony spécial safidiko amin'ny fadiovako. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolai exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer Jeyo vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Sans design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. Jeyo, représentant exclusif, Baolai. Baolai, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Picon TV ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny amin'ny varotra akaiky anao. Ny fromage Régal Picon 5,7 ariary ny portion. 24 ariary ny boîte. Fromage Régal Picon, fromage à prix canon. Miaraba tompoko tonga soa indray tao anatin'ny fampahalalam-baovao ary miaraba ireo manaraka ny Cool TV amin'ny alalan'ireo haino manjery mpiara-miasa rehetra any amin'ny faritra ny vaovao politika avy hatrany no isatarantsika ny fiarahana ho an'ny anio inspecteur généraux de l'État miisa 3 no nampanantsona teny Avoloa androany araka ny loharam-baovao ho fangatahana fanazavana momba ny valin'ny fanadihadiana izay notontosain'ny inspection générale de l'État tany amin'ny faritra Matsiatra ambony ka navoatonina anarana mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena sy ny ministry ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary olona ambony hafa no antony izay fampiantsona izay fanadihadiana Boaz Razanatsoa.
inspecteur généraux de l'état telo no vao antso tonga teny avoloha androany tamin'ny folo maraina araka ny loharanom-baovao azo ho fanagatahana fanampanazavana momba ny valin'ny fanadiadiana izay nataon'ny inspection générale de l'état tany amin'ny faritra Automatsiatra ka navoatonontonona ny anaran'ny mpanolotsaina ny filohan'ny republika iray ny ministry ny aty-tany sy ny fanajariana ny tany ary olona maro akaiky ny fitondrana no anton'izany tokony hanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireo inspecteur généraux de l'état telo taoriny ny fiaonan'izy ireo tamin'ny lehibe ny tao iavoloha naharitra tontolo andro nefa ny fiaonana ka hatramin'ny ariva teo fotoana ny alan'ny gazetiny Kolo TV teny an-toerana tsy mbola nivoaka ny fivoriana izy ireo fa mampampetra-panontaniana ihany ny anton'ilay fampetsoana tahaka izao efa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ihany koa io resaka io nisy valim-panadiadiana nahitana fivezivezena volam-panjakana tsy ara-dalàna nivoaka avy tao amin'ny inspection générale de l'état olona ambony mitantana ny firenena ny voatonontonona tao anatin'ireo antonta-taratasy ankehitriny inspecteur généraux de l'état telo no niakatra filan-kevim-pipehezana ny olona voatonontonona tao anatin'ilay valin'ny fanadiadiana nefa tsy natao ninonninona tsy nisy fanadiadiana natao mba hivoahan'ny marina na misy na tsy misy ilay fanodikodinana volam-panjakana matapitrisany maro aranakaiky araka izany ny toy ny tiraharaha ity voasazy ve ireo inspecteur généraux de l'état sa itoy ve ny fanadiadiana amin'ireo olona ambony voatonontonona tao anatin'izany tantara mitoy fahalalana maro miankina amin'ny fiainam-bahoaka mivantana no tokony hodinihana eny anivon'ny antenimieram-pirenena fa tsy lalàna tandrametaka raha nambarany solombavam-bahoaka Christine Razanamasoa etsakilany ihany koa tsy ny tombontsoa ny mpitondra na olon-tokana no tokony volavolaina fa lalàna izay akana ny teniny rehetra raha nambarany mpandinika ary politika. Mikael Ramadla fametrahana ny asa rehetra amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka avy amin'ny birao maharitra ny intercession toy izao ho an'ny eny amin'ny antenimieram-pirenena fotoana ihany koa fandefasana ny tolo-dalàna maro izay lany tamin'ny session voalohany any amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana izany fanomanana izany lalàna maro no tokony lahara-pahamehana indrindra ny miankina amin'ny vahoaka izany isan'izany ohatra ny lalàna mifeny arena kibon'tany sy ny maro hafa fifampiresahana amin'ireo hiarahan'izany mivantana no tokony atao fa tsy fanomezana tombotsoan'ny fitondrana zany hoe ny zavatra iaina vahoaka ny tena tokony isy lalàna mazava tsara zany mba hoe consulter mba misy hoe fakana ny hevitry le olona le tena hiaran'le lalàna na hoe hofehezin'le lalàna fa le lalàna indraindray lasa famoretana sy famatorana rehefa avy eo ary tsy fantatry ny olona mihitsy hoe ny hoe tsisy olona tsy tokony halalàna nefa tsy fantatry olona lana fianasa satria izy tsy mba noresahana tsy mba nanaovana tatitra mazava tsara lasa famezana fahafahampo fotsiny ny eo amin'ny fitondrana ny lalàna atao indraindray de tsy mijerina tso fa zay manam-boly zay hoe mena voly ohatro de zay hitanareo raha vao mivoly solombavam-bahoaka sy io zao ny Sénat hoe mba isy zava-dehibe hoentina lany izao inona ny tena hoentin'ny Sénat teto amin'ny firenena ty hatramin'izao fa tsy maintsy na amin'ny vesatra n'le firenena ve fa zay amin'ny fahafahampo le eo amin'ny fitondrana fotsiny fa tsy hijery ny tena fiainam-bahoaka fanomezana lalàna mamaika ihany koa no hita amin'ireo mpandany izany ka lasa tsy misy fandinihana maharitra intsony ao ny tonga dia mandany avy hatrany ao kosa ny tsy manana fotoana intsony andinihana fa tratran'ny faneriterena sy ny resaka malety tokony hanamarina ny asany araka izany ny fitondrana raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Christine Razanamasoa tokony ho asa mitohy izany azy fa tsy hoe misy asa vonjivonjena akamehana dia atao tery vaimata dia amposesika le fomba fiasa amin'ny fotoana farany amposesika reny zao hitako hoe tsy de mety loatra fa io moa zany de midika hoe angambany hoe tsy de misy loatra tsy maro toetra loatra ny gouvernement ka de sady enjena tsy enjena ry enjena tsy de ohatra miposesika foana ny asa atolotra any aminay amin'ny assemblée nationale io zany de ahitana taratra hoe tsy misy fitombenany tsara io gouvernement io matory ny asa reny tsy asa mandeha rythme ara-dalàna fieveran'ireo solombavam-bahoaka tsy manohana ny fitondrana ho tsy mahalala ny zava-misy matetika no ataon'ny fitondrana raha ny fanazavan'ity farany raha tsy ahivina amin'ny talata fahatelo ny volana oktobra izao no fivoriana ara-potoana manaraka ao amin'ny antenimieram-pirenena izay aharitra 10 andro ny LFI na ny lalàna mifeny tedi-bola no hodinihana amin'izany
Faentitra ny fanabarana izay nataony teo anivon'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra tamin'ny alalan'ny taratasy izay nalefana izy ireo ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity rafitra ity izay andinika na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mifehy serasera ny lanin'ny parlemanta na tsy tokony hanaraka ny lalàna izay ifanekena ireo firenena mivondrona ao anatin'ny firenena mikambana izay voarakitra ao anatin'ny pacte international des droits civils et politiques ny firenena malagasy hoy ny mpanao gazety fanatedina. Nitodika any amin'ny HCC ny mahasoan'ireo mpikambana ao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra nanatitra taratasy ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo ary nanipika ny amin'ny tokony hanarahanyity rafitra ity ny fenitra raisam-pirenena apetraky ny firenena mikambana ao anatin'ny fitsipika ifampifehezana na ny pacte international des droits civils et politiques ary isan'ny nanaiky izany Madagasikara. Ity fifanarahana raisam-pirenena ity izay mametraka ny lanjan'ny fahalalana maneho hevitra ary tsy azo atao ny manohitohina azy. Teboka maro ao anatin'ny lalàna mifehy serasera ny laniana farany teo ihany koa no tsy mifanaraka amin'ny observation générale larana fa 430 izay ifampifehezan'ny firenena mikambana. Satria ny fitsarana avy lalam-panorenana ihany no niteny hoe ny lalàna ato anatiny hoy izy izay lanitsika eto Madagasikara dia tsy mahazo atao mifanohitra voalohany indrindra amin'ny lalam-panorenana dia faharoa amin'ny lalàna eo amin'ny setra raisam-pirenena izay norme internationale rehetra no ratifen'i Madagasikara izany hoe nekentsika no toavintsika zany. Dia raha ohatra zany lojika ny fitsarana avy lalam-panorenana dia tsy maintsy mijery ny voalazan'ny observation larana fa 430 ary mampifanaraka n'ilay fandinihana nataony zareo amin'ny code de la communication amin'ny voalazany io mametraka mihitsy ilay observation larana fa 430 hoe ninninona ny tota-taratasy avy amina organisme public na rafim-panjakana zany dia tsy maintsy tokony ho azo ny olon-tsotra na isika mpanao gazety zany ny olana amintsika nefa le code de la communication dia mametraka restriction be da be na fetra be dia be zany tsy ahafahana mahazo an'izay loharanom-baovao amina ohatra hoe document administratif na ohatra hoe données na statistique zay zany zao dia efa manohitohina n'ilay fahalalana azo vaovao napetraky ny firenena mikambana. Nitoko kosa ny tolona ho an'ny mpanao gazety amin'ny fitakiana ny hanomezan-danja handra fahafahana ary tsy hampisy fiovana amin'ny fenitra ny fanoratana na ny ligne éditoriale izany hoy ny mpanao gazety. Tokony fahendreny HCC aloha ny mpanao gazety fialana nenina farina io azy kane raha tsy vao tsy manao dia misy milaza koa fa le mpanao gazety ohatrany tsy tia mifampiraharaha tsy tia miresaka fa amiko manokana nininy zavatra fanapahan-kevitra ho resin'ny HCC tsy hanova ninina amin'ny fomba fiasa amiko manokana tolona angeny ataontsika ty il faut s'attendre au pire raha mbola miziriziry eo ny fitondrana miziriziry eo ny zareo mbo hitana position no stratégie nge tsy ambary eto le stratégie fa ny azoko antoka aloha tsy maintsy mitohy ny tolona. Isan'ireo voalaza ao anatin'ny observation larana fa 430 napetraky ny firenena mikambana ny tsy tokony hamehezan'ny mpitondra ny orinasa gazety sy ny tokony hanaparitana ny haino manjery tsy miankina ao amin'ny firenena iray izany hoe tsy voatery ho haino manjery mpanjakana ihany no henon'ireo vahoaka ny amin'ny faritra. Azo atao ihany koa araka ity fenitra raisam-pirenena ity ny mamoaka vaovao mikasika mpanao politika na olona manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena na ny atao hoe exception de vérité. Ity faran'izay tsy tokony ho raisina ho fanalam-baraka na eloka raha toka marina ny vaovao voalaza mikasika olona iray. Lalan'andrianjato kosa nefa dia mametraka fa tsy azo resahana mikasika ny fiainan'olona manokana indrindra amin'ny sehatry ny politika. Lafim-baovao hafa kosa indray tany domodoza sy asa fampiroroana ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ho fisorohana sy ho fiadina amin'izay dia nanomboka androany ary aritra 2 andro ny fikaonan-doha hiadina amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana ary hanavoazana ihany koa ny lalàna mifehin'izay izay arahana amin'ireo vondrona raisam-pirenena tarin'ny Komeza teknisiany eo anivon'ny Samifina ary ministera-ny fitsarana mandritra izay 2 andro izay no anaovana ny fifampisarana miaraka amin'ireo manam-pahaizana fanazavana vetrany. Fanamafisana ny rafitra sy ny lalàna hoentintsika miady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana izay ny tanjona ary indrindra ahafahantsika manatsara ny paikady hoentintsika manatanteraka an'izay asa izay. Ny tanjona atao hoe lavitrezaka angamba dia hoe ny anana Madagasikara tontolo voaro amin'izay fomba famitsim-bola sy famatsim-bola asa fampiroroana izay satria sady mampiroborobo ny toe-karenantsika zany ny tontolo lavitra izay famitsim-bola izay no ihany koa iankinan'ny fandriam-pahaleman'ny nositsika.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ahiana ho ratsy ny vokabary eto amin'ny Lemagi be tsy mitatatra amin'ity taom-pambolena manaraka ity raha nambaran'ireo tantsapa mokatra amin'ny faritra iny ny fikortana ny fotoana fampidiran-drano no anton'izay raha ny fanadiadiany olona saina. Farany volana aogositra izao no tokony hiditra ny rano eny Atambaro ireo tantsaha mamboly eny amin'ny Lemagi be tsy mitatatra. Lasa aloha izany tamin'ity taona ity miteraka ny fahafatesan'ireo ketsa ho hatrany izy ireo. Velotariana araka izany ireto farany izay manambara fa tsy nisy ny fakarany hevitra izy ireo amin'izao fampidirana rano izao. Le tombotsoany zany dia tsy fantatsy mihitsy fa dia hoe tsy maintsy alefa ty rano ty dia izy moa miainga avy any ambony avy any Kasina sy ny avy any Antanambo any zany le rano miely amin'ity dia avy any orta avy any amin'izareo zany hoe natonga an'io rahany io tsy maintsy nalefa zany avy amin'izareo président Kokotany avy amin'ny partina Kasina sy Anjanambo to zany no nandefa le rano. Le rano zany lasa aloha dia mijaly le tatsaha zany tsisy fampiresana zany teo amin'le mpampidy-drano sy le tatsaha. Dia na le ketsa atao amin'le tanimbary aza mbola fohy dia lasa simba zany le ketsa, le zavatra zany lasa simba zany, lasa misy fetraikany be amin'ilay tatsaha zany le izy satria zany na ny ketsa raha zany ho aketsa amin'le izy zany mbola tsy ara-dalàna mbola fohy kely. Izy moa zany tena lasa mijaly be zany zao zay zao anetsa nefa le ketsa tena mbola fohy kely tsisy azo raisina mihitsiny. Ny rano nefa ity jereva fa lasa miditra sahady dia lasa na le ketsa raha zao zany mety ho devitio rano io dia mijaly be zany zay tsisy tombotsoanay mihitsy le izy mo tamin'ireny fampidirana rano io konkoa rany tokony mba nisy fampiresahana ihany tamin'le tatsaha tety zany sy ny olona napiditra an'le rano tany nefa zao lasa jerena hiditra lobe ny rano dia ketsa zao fohy kely angamba izay amin'ity taona ity ngamba dia tsy izy vokatra tsara satria ny ketsa tena fohy kely tsisy azo raisina mihitsy. Manoatra izany ny filohan'ny federasionn'ny mpamboly tarata-pabolana ny fidiran-drano tamin'ity taona ity raha nambarany antony ny fisian'ny foto-drafitra sapy fanamboaran-dalana mamakivaky ny tambariny lamaka. Antananarivo zany dia ny 15 volana Jolay foana mandritra an'izay fotoana izay fampidiran-drano. Makarana amin'ny canal Zera, makarana any amin'ny lac Kambobo sy Vato miditra 1er août. Dia izay zany tsy novana mihitsy izay mandritra ny taona maro fa raha misy olona tianao ketsa tanora na tsy tianao ketsa tanora dia manaraka an'izay ritma izay satria mbola mibesin'ny maro aloha zao nijerena. Amin'izao zany zao nisy fahatarana raha fampidiran-drano noho ny aton'ny maro dia zao vao manomboka zareo amin'ny fikarakarana momba izay fambolena dia amin'ny Lemaka Antananarivo everiko fa mivary nefany dia miakatra araka ny taona mampety azy dia tsy manana olana izay amin'ny ankapobeny. Nisy ny fifamidiniana tamin'ireo teknisiana sy no taoriny ny fanonerana foto-drafitrasa fanamboaran-dalana ho hatrany tompona andraikitra ity ny amin'ny famelana ny rano amin'ny tambary ikoriana ho fantatra afaka 12 andro ny valin'ity fifanarahana ity raha nisy ny tsy fifanajana izany tanimbary maro no tsy azo rano amin'ny Lemagi be tsy mitatatra ity. Fahavalo-panadiadiana nataon'ny agence capsule izay niarahany asa tamin'ny Cool TV no entina aminao atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity tsy ampy ifamezivezen'ny olona ny fiara intsony koa ny lalana eto an-drenivohitra izay rafitinina ny hevitra izay amezan'ireo mponina ny valiteny mikasika ny fanontaniana izay napetraka tamin'izy ireo. Mikaela Ramallah. Antony iray goavana amin'ny fahateren'ny lalana eto amin'ny renivohitra ny amaroan'ny fiara sy ny olona mifamezivezy eto. Nandritra ny fanadiadiana nataon'ny agence capsule izay niarahana tamin'ny Cool TV tamin'ny olona 700 izay 12 taona ny miakatra izay nametrahana ny fanontaniana ny hoe tokony tarina ve ny lalana rehetra eto an-drenivohitra. Ny 700 ireo no milaza fa tsy ampy ifamezivezen'ny fiara sy ny olona intsony ny lalana. 230 kosa no milaza fa betsaka ny orava-trano ka tsy tokony hitarina. 720 milaza fa tokony hitadiavana fotoana sy fifamidiniana tsara zany vao irosona. Ny fanararaotana ataon'ny fiara, fitateram-bahoaka sy ny gabraraka ataon'izy ireo kosa no tokony hijerena raha nambaran'ny olon-tsotra hafa. Tsaka ny embouteillage eto Antananarivo ange dia bus tsy misy afa-tsy ny bus ihany ka raha vao tsisy polisy zany le arrêt ny bus dia zay mahatonga ny embouteillage. Zay ny vahaolana tena tokony izy zany dia zay hoe ambenana polisy mihitsy le arrêt amin'ny bus ireo dia asesa le polisy. Solution angamba ny fanajan'ny taxi be ny arrêt satria ny taxi be misy fotoana mijanona amin'ny arrêt anankiray fa presque 10 minutes dia mitohana daholo ny fiara aorianany rehetrarehetra. Zay angamba ny vahaolana hitako.
mifameno amin'izany ihany koa ny tokony hijerena amin'ny fanomezana fiantsonana sy toerana hijanona fiara malalaka raha nambaran'izy ireo hatrany. Vahaolana hitako angamba dia ny fanaja ny chauffeur sy mpitondra tôbila rehetrarehetra. Dia mila mifandefitra satria ny tsy fandeferan'ny chauffeur mahatonga ny embouteillage be dia be Antananarivo. Fa rehefa mifandefitra ny chauffeur rehetrarehetra dia milamina ho azy io. Satria mahatonga anazy tsy betsaka foana zany dia tsy mety misy fandefitra sy samy maika ny andeha ny tôbila dia lasa mitohana amba amin'ilay lalana, lasa metery ny lalana. Le voalohany indrindra aloha zany ny eto an-tanàna le parking tsy ampy le parking dia lasa mijanona eny amin'ny arabe le tomobile dia miteraka embouteillage le satria izao jirenao ngero tsy ampy parking zany mahatonga an'izay zavatra zay. Na dia samy manana ny heviny ary ny tsirairay, ny ankamaroan'ny olona dia milaza fa tokony hitarina ny lalana ahafahan'ny fiara sy ny olona mifamezivezy tsara. Olana maro olovain-jafy no ovaova rehefa mitatra ny lalana, raha tsy laza fa tsy ny fiainan'ny fitohana fiara, ny fiainan'ny fahatarana na ny mpianatra na ny mpiasa, ny hatsaran'ny tanàna sy ny maro hafa. Fa saika isan'andro no andrenesana trangana fahaverezan'olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Alajaza fakana-kely ny halatra taova fitsoahana ray aman-dreny endriny maro no hitrangan'izany eto amintsika amin'izany eo amin'ny sisondresaka ny ankamaroan'ny olona ary vitsy kosa ireo fitarainana tonga eny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Fanateteny. Hainao manjery tambazotra sosialy ahitana fitarainana olona very avokoa ny fahantrana manjady amin'ny malagasy no manosika ny olona nanao foana hoy ny olom-pirenena sendranay mahakasika ity tsy fahaverizan'olona amin'ny endriny maro ity. Fa le zaza very aloha dia efa betsaka ny nahita pitapitako ny olona hoe very ny zaza io dia tsy haiko hoe inona hono ny antony akanazy tsy fantako hoe marina ve ny tenen'ny olona hoe atao an'izao atao an'izao. Le angalan-taova ve tsy fantatra fa le zaza very aloha dia misy mihitsy hoe misy mpangalajaza eto Madagasikara. Pitatafika izao nisy efa elaela ankizivavy kely mipetaka eny am-poto eny hoe tadavina. Dia maty mihitsy le izy vao hita ny fatrany. Entany lavadrano eny Ambomamoro no hita le zaza. Ny atran'ny zazangalarina zany dia etan'ilay fitiavam-bola. Fitiavam-bola satria inona ohatra zao anao efa fantatry ny mpiray tany amamonina aminao zany fa manan-katao anao dia tsy maintsy hoe zanangalarina ny zanakao. Ho atao fitadiavana zany, toverina zany dia ataon'ny olona sorona ny zazakely ohatra. Ohatra takan'ny arenan'ny devoly zany ohatra hoe mieko anareo zay ilainareo fa itadiavy zaza zao zay na vavy na lahy dia ohatra zao ihany nefa ny kolera tianay. Ambany tany fitarainana toy ny anivon'ny polisy pirenena mahakasika ny zazaverina nisy nangalatra. Amin'ireo mampandre ny polisy, olana tsy fahatonga avan'ireo olona eny an-toerany milaza ny fahitany ilay olona very. Tika le zazavery dia ohatra izao. Misy tsy fifanarahana eo amin'ny fianakaviana, ohatra mpivady misaraka. Dia any amin'ny reniny le zaza. Dia ny rainy zany makatsokosoko an'le zaza eny am-pilalaovana. Na hoe ny fianakavian'ny rainy na fianakavian'ny reniny izay tsy hipetrahany ka mila an'le zaza dia makatsokosoko an'le zaza. Zay zany ny matetika misy vokatry ny olona ny eo anivon'ny fianakaviana dia misy makatsokosoko le zaza rehefa avy eo hoe ohatra hoe napetraka any amin'ny reniny dia alain'ny ray atsokosoko na alain'ny fianakaviany rainy atsokosoko. Tsy fantatra mazava ny antony fangalaran-jaza eto Madagasikara. Reny anivon'ny fiarahamonina ny sorona amin'ny fanamboarana tetezina sy ny fisantarana ireny fitrandrahana rena ankibon'ny tany ireny. Izay antony isehon'ity fangalaran-jaza ity. Eo koa ny fakanan-keny ireo fianakaviana manankareny, misy ihany koa ny fahaverezan'olona izay tsy fantatra mazava ny antony. Mampametra-panontaniana ny olom-pirenena halatra taova ve iza no manao izany ary alefa iza. Any amin'ny faritra kosa indray ataon'ireo mponina toeram-pivoahana sy fanariana fako any morontsiraka ny Toamasina ny faritra Tsinananosy iny izay isan'ireo be mpisafidy amin'ny fotoana ny fialan-tsasatra tahaka izao. Manodidina ny 2 sy 4 alina ireo mponina any an-toerana saingy 100 amin'ireo ihany no mampiasa ny toeram-pivoahana eo amin'ny amoron-dranomasina Toamasina. Fanadihadina. Misy ihany ny toeram-pivoahana manamorona ny ranomasina saingy olona 200 amin'ireo 2 sy 4 alina monina ao Analakidinina no mamonjy izany isan'andro raha nambarany tompona andraikitra mpikarakara ireo toeram-pivoahana. Vitsy amin'ireo mponina ihany koa no manana lava-piringa eny an-tokantranony. Kolontsain'ireo mponina amin'ny morontsiraka Atsinananosy iny ity fanaovana maloto ankalamanjany ity hoy nambarany solombavam-bahoaka avy ao Toamasina faharoa. Antony tsy mahavantana azy ireo mamonjy ireo trano fivoahana.
ezaka zahay voalohany sy azo lazaina ho ampy loatra ny WC anankitelo agny amin'ny parti ny dépôt Analakninina. Miasa izy fa tsy tafiasa tanteraka satria eo ihany ny fomba zay toetra nataontsika hoe fombanazana tsy te hangery agnaty trano. Eo ihany koa ny fahazarana mihitsy amin'ny tsy miala vola mangery amoron-dranomasina. Antondrony tsy mahafoana ny fanaovana maloto ankalamanjana raha nambara ny mponina iray ny toetsaina sy ny mety manana. Saigna zany dia exemple fosiny hoe ohatranay zao dia efa mpanomena nyty eto amin'ny fokontany dia nefa ny sasany efa tsy mandeha ato izy nefany misy zao amin'ny farany lakoronay ao dia misy mivoaka sasany nefa raha atao zany hoe mba efa tsy makato izy dia tokony mba nalavitra kely ny toerana izay efa natao toerana fivoahana sy fidiovana. Zany dia hoe rahantsika mahita aloha zao hoe sarotra ny fiainana diavintsika zao. Dia mety hoe raha olona misy hoe 5 antrano angambany izy olo maventy efa 500 igny nefa zany le 500 mety efa mba zahoany zavatra hafa. Aretina maro no ateraky ny fanaovana maloto ankalamanjana toy ny arenim-pivalanana raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Igny maloto igny nefany misy otrikaretina marobe agnatiny mahatonga ny poliomyélite, mahatonga ny fièvre typhoïde sy izay maro tsy voatanisa mazava ho azy fa tena ratsy zany izy io amin'ny zaza latsaky ny 5 taona satria fantatsika fa raha mbola latsaky ny 5 taona ny olombelona dia tena mbola marefo dia marefo ny toe-batana ka raha amin'iny taona n'iny izy no marary lava dia tsy ara-dalàna ny fitombony. Raha ho anao olon-dehibe indray tena ratsy raha poliovirus no misy ao anatin'igny tay apetrapetraky ny olona igny dia ho kile maina mandrakizay le olona na mety ho maty mihitsy ara. Sehatra maro no simba amin'ity fanaovana maloto ankalamanjana ity, ny fizahantany, ny jono ary ny fahasalamana. Rivotra maimbo no ianan'ireo mpiala sasatra vokatry ity fanaovana maloto ankalamanjana ity. Tsy ny fizahantany ihany, ireo mponina ihany koa mety ho tozony tsy fahasalamana vokatry izany. Ny fanabeazana no tsy mahafoana ity fanaovana maloto ankalamanjana ity, fanabeazana izay andraikitry ny rehetra. Lafa mavaoafa kosa indray vaolana azo raisina amin'ny fampandritany sy ny fampandrimpahalemana ny fampandraisana anjara ny olona eny fotony raha nambara ny solombavam-bahoaka avy any Tsiromandidy izay nanaovana fanadihadiana androany mandalo ary misy fetra ihany koa ny opération izay ataon'ny mpitandro ny filaminana raha nambarany antony mampiverimberina ny fanafihana sy ny alatromby izany. Eo ihany koa ny fanondranana hena makany ivelany izay tokony ho tazomin'ny fanjakana ny fampiatonana izany. Kaiton Andratsilavo. Mandry tsy lavo loha ny vahoaka eto amintsika ankehitriny noho ny firongatry ny asandahalo sy ny fanafihana ety seroa. Isan'andro ahenoana fanafihana amin'ny tapiadina, von'olona sy ny maro hafa na eto Antananarivo renivohitra izany na any ambanivohitra. Tsy matokony mpitandro filaminana intsony ny vahoaka hoy ireo mpandinika ny fiarahamonina. Porofon'izany ohatra ny fiakaran'ny tahan'ny fitsaram-bahoaka. Ankoatr'izay, ireo mpiarahamonina sy tompon'andraikitra eny fotony no mitady vahaolana ahafahana mampiena io fanafihana ireo. Mahomby ny fomba fiasa treto raha ny eto Tsiromandidy manokana no resahana. Raha ny fandrimpahalemana teo aloha teo Tsiromandidy misy any amin'ny 200 isam-bolana hatrany amin'ny 500 akory ary ny omby very amin'ny resaka asandahalo izay tsy tafaverina amin'ny tompony. Tao anatin'ny 2 volana mahery eo izay nanaovana ezaka manokana ny fifandaminana ny faritra ampifanila vodirindrina izany hoe Bongolava sy Melaka ary Bongolava sy Menabe ary Bongolava sy Vakinakaratra dia vao tamin'ny herinandro teo zao izay nandamina tany Akavandra distrika ny Miandrovazo ny fampiombonana ny fampihavanana ny fokon'olona mba tsy hifanafika tsy hifamono. Dia eo zany zao no mitarika ny fandrimpahalemana amin'izao fotoana izao. Ny fiara-miasan'ny telo totoy ihany mpitandro filaminana, mpitondra na olom-boatendry na olom-boafidy ary ny fokon'olona mirahina amin'ny alalan'ny dinam-piarahamonina izay ihany no mampilamina ny tany. Fa ny opération tsara natao fotoana fohy fa rehefa lasa iny dia nataon'ny asandahalo ihany ny asandahalo fampihavanana ny fotony zany no mahatsara ny fandrimpahalemana amin'izao fotoana izao. Mampitombo isan'ny asandahalo any ambanivohitra, mampitombo isan'ny kolikoly ary ny dalo ambony latabatra sy ny famotsiana taratasin'omby ihany koa ny fanondranana hena makany ivelany ka tokony ho tazomin'ny fanjakana ny fandrarana tsy ahafahana manondrana izany intsony. Ankoatr'izay
tsy misy afa-tsy ny fandraisana anjara avy any fotony no ahafahana mampilamina ny tany na izany azy mampanano sarotra ny fitandronan'ny filaminana ny fananana ireo mpanao asa ratsy fitaovam-piadiana mahery vaika tsy misy afa-tsy tanam-polo nefa ny nentin'ny vahoaka miaro ny fananana any ka tsy afa-manoatra izy ireo raha ny fanazavana hatrany mbola hijanany amin'ny faritra izay hatrany mbola maro amin'ireo ankizy manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina no mahatsiaro voahilikilika ary anisan'izany Ramandimbisoa Jean Fredy 13 taona 5 taona no nandraisana antanana azy ary mampanano sarotra ny fitsaboana azy ihany koa ny toe-pahasalamana izay tsy mety amin'ny vatany fiara-miasa amin'ny fiarahamonina no ilaina ahafahana manampy azy ireo na nambaran'ny mpitsabo iray Kaiton Andratsilavatrany. Mbola sarotra ny fidiran'ireo manana clé marabatana eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra ireo manana fahasembanana eo amin'ny tongotra. Ohatra amin'izany ireo manana tongotra mivadika, miady lohalika, bankal, mivilana ny taolan-drano sy ny taolan-tongotra. Iray amin'ireo ankizy manana fahasembanana i Ramandimbisoa Jean Fredy, 12 taona izy izao, ary efa 5 taona izay no nandraisana antanana azy. Ho an'ny mpitsabo, isan'ireo ankizy nisedrany mafy Jean Fredy teo amin'ny fijaboana azy. Ie, efa nisy ka anankiray tena tsy vitany tany Antsirabe ny ainanay dia tsy maintsy tao amin'ny Girard aérobika ilay zaza no natao opération i Jean Fredy afaka alainareo sary izy rehefa avy eo Jean Fredy ny anarany tsy vitany tany Antsirabe ny fandidiana azy fa tsy maintsy tao amin'ny Girard aérobika service orthopédie. Manana ny faniriany manokana izy ahafahana miverina eny anivon'ny fiarahamonina, taoriany fitsaboana sy ny fandraisana tanana azy. Niova ihany koa ny fomba fijeriny ny fiarahamonina. Efa 5 taona mahery ngamba. Dia bilany ranjo dia tsaboana. Tany velany tsy dia mivoakanitra aloha fa eny tokotany eo tokotany akaiky eo. Fa amin'izao efa mba mifanerasera amin'olona. Ny tanjona ery dia mba ananasa ohatran'ny olon-drehetra mba hanana ny mpivelomana ohatran'ny olon-drehetra. Olana goavana sidrain'ireo manana fahasembanana eto amintsika hatreto ny tsy fisian'ireo fotodrafitrasa manampy azy ireo amin'ny fivezivezena. Ohatra amin'izany ny fiara fitateram-bahoaka, tsena, WC public, varaom-panjakana isan-karazany, lalana, eny fa na dia ny trano fonenana azy. Hatreto, tsy manana politika mazava hanampiana ireo olona manana fahasembanana na foezaka na lavitrezaka ny mpitondra. Gasy ihany anefa izy ireny ary manana zo fototra arovany lalana velona. Any amin'ny faritra Mahajanga kosa indray dia olona 20 no voasambotry ny zandary eo amin'ny kompania Boeny ka 5 amin'izany no vehivavy voaroroy amin'ny nahafatesan'ireo zandary roa tany an-toerana ny 14 ny volana Jolay teo tamin'ny fomba feno abibiana reto olona voasambotra ireto tsy mijanona hatreo anefa ny fanadihadiana fa mitohy hatrany any amin'ny faritra Alaotra Mangoro fanampanazavana rahana amin'ny namana mpanao gazety Hervé Ramanantsoa avy any Mahajanga. Manona ny razany andijy izay nafaty zandary roa ny 13 sy ny 14 Jolay teo dia mitohy ny fikaroana sy ny fanadihadiana nataon'ny zandarmerie-pirenena anatin'ny faritra Boeny. Fantatra fa olona 20 miara-damianaka no voasambotra, 5 ny vehivavy ary 20 kosa ny lehilahy. Tsatra miaraka tamin'izy ireo ihany koa ny basy lava iray miampy bala maromaro atao anaty sachet, atao ihany koa ny kasikety iray any zandary maty nandritra ny fifandevona teo zandary sy dahalo io. Fitaovana fanamboarana basy ihany koa dia misy sarina tamin'ireto sokon'olona misy 20 ireto. Vokatra ny fanadihadiana sy ny fikaroana nataon'ny zandarmerie-pirenena avy amin'ny faritra Boeny no nazahoana ity vokatra ity. Mitohy hatrany kosa nefa ny fikaroana satria dia mbola misy olona hafa ihany koa izay mbola karoana voaroroy mahakasika ny tirara andijy ity. Tsy eto Mahajanga irery nefa ny nanaovana ny fanadihadiana fa mipaka hatrany amin'ny Alaotra Mangoro. Rapita izy ireo no ampiakarina eo anivon'ny fitsarana. Hervé Ramanantsoa ho an'ny fahatalavitra Kolotevety Folo FM. Fanadihadiana miavaka kosa indray tato anatin'ny 10 taona mitombo ireo olona liana amin'ny fampitomboana ny haben'ny taovam-pananahana ary ny tanora nakamaroany ireo liana amin'izany ankehitriny hatramin'ny 4 ariary ny vola izay lanin'izy ireo anatin'ny fitsaboana raha nambaran'ny mpitsabo kosa ankilan'izay dia mahatonga aretina maro toy ny homamiadana ny fanaovana izany. Mianta Randrianaivo. Ny tanora ankehitriny no tena liana amin'ny fampitomboana fitaovam-pananahana.
matetika noho ny tsy fatokisan-tena na entina hitazomana ny vadiny tsy ampirafy na koa fitiavana tsotro izao no antony anaovan'ny olona izany. Le izy zany ohatrany hoe raisiko anahy fotsiny hoe za tsy te ampirafy tsony dia ataoko zay mampahafapo an'ny le vady zany ohatr'izay le izy amin'izay tsy mitady any ivelany fa mahafapo azy zany. Tamin'ny taloha zany nanambady taloha zany nanambady taloha zany zavako le vehivavy zany karaha hoe tsy dia misy karaha tsisy fitiavana be loatra zany aminahy karaha mandeha avelany fa zany izy amin'izy mbola kely zany tsy dia nisy nahazo fafinaretina loatra zany le olo miaraka tamiko zany le lasa io zany misy tsy fifatombanana ara-pahasalamana mahavy le raha tokony kelikely dia ny mety mbola le raha zany efa 2 volana zay traitement 2 volana foana dia efa misy alavany matsatsa efa 20 cm izy zao. Tsisy mararirary satria le izy zany médecine traditionnelle le izy ny tena marina. Za zany 17 ans zao mitombotomby 18 cm. Isan'ny miasa ao amin'ny sehatra io i Papa Norbert. Ho azy, tantely mifangaro zava-maniry no amboarina atao fanositra. Mandritra ny 2 volana ka hatramin'ny 4 bolana ny fetra fanaovana ny traitement. Mandany manodidina andrehetsy ka hatramin'ny 4 ariary ny olona iray amin'ny fanangezana raha toa ka ohatra sy hosotra crème na menaka no atao. Izany hoe raha ny fanalavana filahina 12 cm ka hatramin'ny 14 cm, malany 1 ariary ka hatramin'ny 3 ariary ny lehilahy iray. Ho an'ny fampitomboana nono sy fitombenana, malany manodidina ny 4 ariary ny vehivavy iray. 12 isan'andro farafahakeliny ny olona manantona ny Papa Norbert. 20 taona ka hatramin'ny 40 taona ny akamarony manao izany ary malagasy, mauricianina, seychellois, réunionnais, comorianina ny maro amin'izy ireo. Le afena izy amin'ny vatana aloha tsisy matoa le izy misy conséquence hafa amin'ny vatana dia zavatra hafa atao lamina. Raha fa vita izy ohatra hoe le olona salamin'ny olona efa 20 taona reny miazo 15 any no angatahany dia miotra tsikelikely izy mandrapahatonga ny 2 volana. Le mahavoa cancer io lainga zany aloha amiko fa raha kitikitihana raha amin'ny vehivavy kitikitihana nono tsy mahavoa cancer vao mainka mampitombo azy. Ho an'ny mpitsabo kosa, miteraka aretina maro ny fampiasana sy fanosorana ary fikitikitihana ny fitaovam-pananahana. Anisany mahatonga ny fahalemena na mahatonga ny lehilahy impuissant aloha loatra ihany koa ny fanalavana ny filahina. Ankilany, ny homamiadana no tena aretina mateti-pitranga vokatry ny fampitomboana. Miteraka voka-dratsy ihany koa ny fanisina silicone anatin'ny vatana. Ny vatantsika olombelona io zany raha vao kitihana amboarina dia misy selula miova ao. Le miova zany le sely. Rehefa kitikitihanao iny sely iny dia miteraka ataontsika an'le hoe aretina zany satria io aretina io raha raisiko ohatra ny cancer izay aretina fa fantatritsika rehetra fiovan'ny sely. Marina fa le silicone zany hatramin'izao no azo lazaina hoe matière zany fampiasana an'izy io nefany na ahoana tsy maintsy mety hisy feritraikany ihany arakaraka le toe-batany. Raha ny eto Madagasikara manokana, efa mitobaka eny an-tsena ny produit vita avy any ivelany fanositra entina fampitomboana ny fitaovam-pananahana. Misy ihany koa ireo olona mampiasa fitaovana hafa natokana amin'izany. Maresaka avy any ivelany kosa indray 3 herinandro taty aoriany fanonganam-panjakana tsy nahomby tany Turquie naneho ny herin'ny filoha tany an-toerana omaly raha nitatitra ireo haino anjery avy any an-toerana tafakatra hatramin'ny 3 tapitrisa ireo olona izay tafavorin'ny fanjakana turka tao anatin'izany. Famitsinana irana amin'ny France 24. Nanamafy ny famerenana ny fanameloana ho faty ny filoha Erdogan nandritra ny lahateny omaly tany Istanbul. Fantatra nandritra ny fandraisam-pitenena ny filoha Erdogan izay fa mbola mitohy ny fisamborana natao anatin'ny herinandro. Fepetrano raisiny 3 herinandro tao aorian'ny fanonganam-panjakana izay nanamoaka tany Turquie naneho ny herin'ny fanjakana izay voalaza fa natafavory olona miisa 3 tapitrisa omaly. Anisan'ny famorian'olona goavana indrindra izay nitranga tany Turquie izany. Antony voalohany fionana ny fahatsiarovana an'ireo izay nitolona nandritra ny aliny fanonganam-panjakana ny 12 jolay lasa teo tany Turquie.
faharoa manarak'izay ny fametrahana ny demokrasia ny toerana nanasan'ireo lehibe any mpanohitra misa roa ny Flou Erdoyan ary nandray fitenenana izy ireo tao anatin'izany samy nanamelika ny fananganam-panjakana ireo mpanohitra tonga nanatrika izany maly tsy voantsy tao anatin'izany ny procure izay voalaza ny Flou turka fa misy fandraisany amin'ny mpanao asa fampiroroana hatrany ny amafiny ady tany amin'ny faritra tsy masinana ny Turkia iny teo amin'ny tafika turk sy ny procure da izay ainy mpanjinika politika ny toerana ny fitombony herisetra indrindra any amin'ny faritra izay entana anireo procure da ireo Famelohan'ny sarana amin'izao alina izao tompo-klasy tompovavy dia andeha ofitsina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Inspecteur généraux de l'État miisa telo no nampanatsoana teny Avoloha androany araka ny loharam-baovao dia fangatahana fanazavana mikasika ilay fanadihadiana nataon'izy ireo tany amin'ny faritry Matsiatra ambony no antony izay lalàna maro izay miankina amin'ny fiainam-bahoaka kosa ny tokony hodinihana eny amin'ny antenimieram-pirenena fa tsy lalàna tandrametaka sy tsy miketsaka ny tombontsoan'ny vahoaka fa ny tombontsoan'ny mpitondra hatrany. Manjaka kosa ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoan'izao ary tsy ampy ampiasain'ireo mponina sy ireo fiara intsony ny lalana misy eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa tompo-klasy tompovavy no entina anakatonana ny pejy fampahalalam-baovao ankasitrahana feno ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.